Fahaiova endrika ny fomba hanatanterana ny fifananana idiranao mpiasa sy pirakitra ray amin'ny nivon'ny sekoly ambony UNMG ho ny ministra ny fitsarana. Tsy mbola fantatra nefa hatreto ny fotoana tanterahana indray izay fifaninanana atao ireny ny fanafanana izany indroa amin'ny taona antonana foana ny fifananana teo aloha mantsy ny fisian'ny kolikoly avo lenta raha ny fanazavandy mety ho hatrany ihany koa ny fanadiovana ireo mpitsara sy pirakitra raha ary mpandraran'ny fonja izay voaroroy amina raharaha kolikoly toka efa niarana azy ireo rehetra mandalo filakevim-pifehezana ary nasora manambohitra ivrasata. Ny fisian'ny kolikoly avo lenta eo amin'ny fifaninanana andraisana mpianatra, mpitsara sy pirakitra raha no natapa-kevitra ny ministeran'ny fitsarana nafoana ny fifaninanana izay notanterahina ny volana febroary 2024. Olon-tsotra sy mpikambana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ary mpifaninana ihany koa no naraisany ministera fitarainana ka nirisona tamin'ny fanafoanana ny fifaninanana ny taona 2024. Tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny fotoana amerenana indray ny fifaninanana saingy efa misy ny lamina napetraka tao aorian'ny fitsiriana sy fampitorana no tanterahiny manam-pahaizana avy any ivelany. Efa nisy ny asa voalohany izay efa nakana expert avy any ivelany fa malagasy izay nahita moa zany ny lesoka tao anatin'izay concours-tsika izay dia izay mofo filazany hoe informatisation tsy tena izy satria misy manipulation humaine be dia be amin'ny fazy rehetrarehetra amin'izany concours zany fa ny zavatra izay nasehony ary efa nanaovana fampisehoana teo anatrehako moa zany rehetra izany kanefa dia miankina amin'ny toyan'ny hoavy dia izy zany ny informatisation tena izy zany hoe manomboka avy any amin'ny fisoratana anarana mihitsy dia fa en ligne ary tsisy afaka kitikitika mihitsy izay zavatra rehetra izay hatramin'ny farany ary na ny kopia ara dia codé ary tsy afaka ivoaka fantatra hoe io le kopia raha tsy mampiseho ny kody ara-dalàna le mpianatra. Mpitsara sy pirakitra raha ary mpandraran'ny fonja ampolony ihany koa no niaran'izy azy tao aorian'ny fanadiovana ny tanterahiny ministeran'ny fitsarana no ny resaka kolikoly. Mahery ny 20 ireo mpandraran'ny fonja voasazy tao aorian'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevim-pifehezana na ny CODIS. Nisy azy ireo noesorina tamin'ny asany. Mbola itoy ny fanadiovana sy ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana raha ny fanazavana. Ny momba n'le fitondrana teo amin'ny conseil de discipline moa zany dia folo no mpitsara nentina teo anatreh'ny conseil de discipline, roa nahemitra amin'ny conseil de discipline manaraka, ny valo vita fitsarana tao amin'ny conseil de discipline, iray tamin'ireo no afaka nolazaina fa tsy nisy ny faute disciplinaire sisa kosa dia nahazo sazy ary nisy ara ny révocation zany. Tao anatin'ny greffier ihany koa dia 3 ny greffier niakatra conseil de discipline izay samy nahazo sazy avokoa izy rehetra ireo ary ny mpandraran'ny fonja dia 30 ary tanatin'izany koa dia nisy ny voroaka. Ny mbola miasa ny toy ny asa momban'izany mbola maro ny dossier eo am-pelantanana. Ny sokatra androany tao ampiasana vaovao 2024 eo anivon'ny fitsarana no tanterahina androany ihany koa ny fifampiarabanana hatratry ny taona vaovao 2024.